Ho an'ny tontolon'ny tanora kosa notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fitoerana vaovao izay mandray tanana ny antso ataon'ireo tanora mahakasika indrindra ny olana ara-pananahana izay mianjady amin'izy ireo na ny olana amin'ny fandraisana zava-mahadomelona ihany koa. Rotsirakotiny iray eo amin'ny sariny Stefana Zavamanjemby. Notokanana androany ny birao vaovao ny fitoerana fandraisana antso alo fanantenana. Birao iray izay misahana ny fiainoana ireo tanora indrindra izay manana olana eo amin'ny tontolon'ny fananahana sy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona. Mazana ho ireo tompon'andraikitra dia vitsy no samy resaka amin'ny ray aman-dreniny amin'ny lafin'ny fananahana ny tanora na hifampizara izany amin'ireo namany hafa noho ny taotry ny tsy fitazonana tsy ambaratelo ka mahavantana azy bebe kokoa ny miantso ao amin'ny alo fanantenana. Efa nanomboka ny taona 2004 no nisy ny fitoerana izay mandray antso ary nandritrizay fotoan'izay dia mahatratra 500 isan'andro ireo tanora miantso. Ny alo fanantenana zany dia antso anankiray izay tantanin'ny association serasera fanantenana antso maimaimpona izy io natao hanampiana ny tanora mahakasika ny ady amin'ny fianakiny ady amin'ny sokaretina VIH sy ny sida. Antso anankiray ihany koa hanomezana torohevitra ny tanora indrindra mahakasika ny fandrindrana ny fianam-pianakaviana ary amin'ny ady amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona sy ireo karazana herisetra miatra amin'ny tanora sy ny ankizy. Tanam-piandohana ny alo fanantenana dia antso anankiray izay nifototra fotsiny tamin'ny resaka hoe ady amin'ny VIH sy ny sida. Izany hoe niara niasa tamin'ny komity mpanantanteraka ny ady amin'ny sida izahay noho ny fahitana fa be da be ireo tanora mbola tsy mahafantatra ny marimarina kokoa amin'ilay resaka VIH sy sida. Sy teo ihany koa ny fahafantarana fa anisan'ny zavatra tendance be mahaliana ny ankizy ny fampiasana ny telefona. Ireo tanora vehivavy no tena betsaka mpiantso ary ny resaka fananahana, ny fadim-bolana sy ny fandrindrana ny fianam-pianakaviana no resahan'izy ireo. Ireo tovolahy kosa dia miresaka bebe kokoa ny olana eo amin'ny aretina mahazo ny fitaovam-pananahana. Antso tsy mitonona anarana moa no atao ary miasa ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 7 ora hariva. Maimaimpoana ihany koa ny antso ao amin'ny 511 ary afaka iantsoana amin'ny tambazotra rehetra.